atolotry ny XR Radio sy ny ONG Madal Juris Clinique ho anao. Nanangarany. Tantara nosoratan'ny Eras Roland. Ny nandra ifeo Rahel. Mikirakira ny lafiny ara teknika Ertine Randrianirina. Nanangarany. Orolya, fanahoana ny taraiky indray ny sakafo e. Ary lasaizy mamazaky. Zao ve tsisy ninona akory, sakafo tsy masaka. Nefa ne za mbola verina iasa e. Sady efa hainao fa ny embouteillage manao ny ataony. Ka lasa re mamazaky de izay no natarany sakafo ohatr'izao e. Lasa? Fa ahoana fa tsy azoko e. Mijanona tsy nety azo atsony izy e. Reraka hono izy. Sady tsy tamana ihany koa e. Izay no resa'ny farany teto. Tô tsy mampino anazy zany hoe tsy tamana zany ka. Sarotra ne mitady asa am'izao e. Ka izay no magaga anahy. Sady ny tena mahatalanjona. Firy izay mpanampy tato tsisy tamana avokoa. Ny toetranao koa moa tsy vidiana amiko e. Fa maninona ny toetrako? Ny anahy kosa aloha ny volako tsy nalaina teny ambony bozaka ka zarazaraina fotsiny ratrema. Rehefa tsy mifanaraka amin'izay ampanaoviko de tsy mifanaraka zay. Raha azoko ane zany de ndroanao izy e. Mba mieritrereta sy mandiniry olya. Ovay ny toetranao io fa raha mitoy io ho sahirana eo ianao. Tsy mirarahana izany ratrema. Matomboka rama de mila miasa zay. Manao an'izay ampanaoviko. Raha izany aby de mila sakafo vonona fa tsy tara lava toy izao e. Eny re ry patron Zany ery olo tsy mivazivazy aminao amin'izany e. Eny re, ndao amin'izay ary sakafo efa vonona e. Neny efa maloto daholo neny akanjoko e. Ny akanjo mba tiako anaovana nefa maloto. Aza memeneur Melania. Mba manaova sosao izay maloto de asa zatrazatra an'io e. Inona? Sandry ary neny tsy mahavita manasa lamba zany a. Fa zanak'izy ianao tsy andray ravindeno no tianao. Itery amin'ny dada fa tsy misy madio ny akanjoko nefa tsy raha iny neny. Aza mitapitapeur Melania. Zanga miteny hoe tsy anasa fa mba miteny anao aho hoe mba sasao ny lambanao. Zaho neny tsy mahavita. Ho any amin'ny dada fa tady ho tereneny anao rara. Ka iny izy kaiko. Bonjour dada. Bonjour princesse kelin'ny dada. Nga tsy nianatra androany? Nianatra fa efa andravaka. Dado, ny akanjoko maloto daholo de tsy misy isoloana tsony. Orolya, fa ahoana momba ny akanjo melany ity e? Ny akanjo neo betsaka fa izy mihitsy mianta be eo e, fa tsy zany matsiravo. Tsy sangiko aminao io zanako io ry olya. Efa irery mbola tsy karakaraina tsara ihany. Sady ianao koa neny te androaka amin'ny mpanampitsika tato e. Ka tsy maintsy ianao zany manao ny tsy vita. Satria matoro hoana amin'ny mpanampy de vitanao zany ny asatoko. Za koa ane mba vizaka e. Sady efa mitady mpanampy ane za fa mbola tsy mahita fotsiny e. Ka regleo aingana amin'ny problème atao trano fa tsy lasaka. Dada, te davineny hoe zany eno nasa lambako e. Tsy mikiasikasa zany ny zanako a. Mbola mianatra ny tokony ataony. Ie, ampetao tsara io zaza io de ho hitanao. Marina e. Mbola zaza io e. Zo ny mianatra fa tsy mbola sahaza azy zany. Sady mba ohatr'izao ihany ve ny zanako de ho ampiasaiko. Tena manahirana anaty marina ka. Sady mahakamanady rehefa misy piasa de be ny tady asa. Rehefa tsy misy piasa tsy misy hitarika alisany. Efa miatorovana mihitsy ato marina. Tsy rafito ve imidina ny fiara iny e. Tena izy iny. De loha anatonana fa somba misy tambanivohitra azo ampiasana. Hevitra tena mety zany rangaha. Madamy olo marina. Salama, inona ny vaovao? Salama Rafidy a. Tsy de misy vaovao fa any an-tanàna any zao no misy vaovao e. Sahirana e. Efa miakatra zao mivokatra de zao varotsy vokatra zao ny atao e. Tena mila fanampiana Rafidy a. Ka lazao ary so mba voavaha ihany e. Mety mahita mpanampy mba hanampy anahy ve aloha se? Fa aiza mpanampinareo tao e? Lasa e. Tsy tamana fa nahita aza hoe de lasa. Mety tsaratsara angamba ny karamatany.
sady amin'izay tsy mampilaza fa lasa mitsoaka fotsiny. Ay ve, misy any hianatra zanadralahako ao sady tsy mety hanatra tsony izy dia aloha izy asa ao aminareo sady amin'izay mba tsika samitsika ihany e. Ie, tena mety mihitsy izay ka oviana ary e. Tsy elaka fa zany hiverina androany ihany e, vao tonga any aho dia ilazako izy. Tena mety zany ka zaho ary tia misy vola omeko anao sady ho ataony hianatra moa ataony sarandalany ty. Ie, hianatra no anarany fa mahamenatra koa anao tery madamy Oly sa hoe fianakaviana marina moko. Tsy misy an'izany re Rafidy anampy aza atao fa zao Rafidy fa ohatrinona marina moa no tokony ho karamany e. Dia tsy haiko aloha fa tsy ianao ve mahalala an'izany e. Aleo ary tonga dia tapahako eto raha mety aminao e. Ohatrinona re 3 alina isam-bolana ve mety? Fitafiana sy izay ilainy izany miatoka anazy. Mety izany e, tsy maninona fa aleo izay no atao. Eny ary fa aleo aloha ody dia fa sao taro indray ny sakafo Rafidy izay. Eny ary omendalana ary ianao dia mandram-piona e. Dia manantena anao zany Ody e, aiza ny olona? Misy olona zany ry Mélanie ndana jereo kely aloha tsy tangamba le soany ery vandravandra be ao io. Dadatoa marina, salama dadatoa. Neny dadatoa. Ampandroso eo amin'ny salon retsy fa tany mandroso ry dadatoa. Aty e. Misaotra ry Mélanie ary efa tovavy be ndry marina e. Aiza koa ry dadatoa, ary iza koa io? Hianatra no anarany ry Mélanie anampy anareo aty izy. Ay ve, mady daholo indray zany ny lambako raha izaniko sady izay atoko ny dadatoa tena sahirana be mihitsy e. Tonga soa nareo mianaka mba hanomany sakafo maivana kely ao anery Mélanie azafady Izay hitako ao zany nalaiko misy termosy misy dite ao dia misy ronono ao amin'ny boaty ao dia asio mofo ao anaty frigo ao aloha. Ie, dia ahoana ny resakareo mianaka e? Reto ary dia mazotoa e. Za aloha andeha hivoaka kely andro neny andeha vidy crédit fa tsy misy anaovako connexion. Ndana ary dia aza ela be andry Ok neny Dia zao ny aty ry anitra mety ho tamana ve ndry? Mety ho tamana nefa mba ho haiko vetivety ve ny zavatra mpanaovina na ato sady fanaka sarobidy avokoa ny atoko. Tsy misy zavatra sarotra ne ato e sady za noritoro andriany foana e. Zay indrindra mbola voasambany mantsy zako. Ka zay zany fa aleo aloha andery izy mianaka fa mbola be nerehana. Eny ary ty aloha misy sarandalana kely e. Enao koa dia misahirana ry madamy Oly misaotra e dia mirary ny sosiny tsara ho anareo e ary ho anao ry anitra indre tsara fa ny fiainana tsy mora fa mila fikirizana e. Saotra rery dadatoa. Manandray tokoa manana anao tsy atao kiraraka tany ny afatrao. Izay ary zay vao tena veloma ry olo-menakavy Odry fa manahoana tompoko? Manao andry. Aleo ampifakafantariko nareo mianaka fa manao akamatatra fotsiny eto. Hianatra ny anarany dia ankizy avy any ambanivohitra izy. Anampy antsika amin'ny raharaha ato an-trano. Reny mantsy mba mazoto sy manaja olona e. Izay nanafarako azy. Ie ka izy retsy ny dada Mélanie ry anitra. Dia faly mahafantatra zany ry anitra. Mirary somba ho tamany. Inona koa zany teny-dratremo zany. Sa koa dia efa miasa saina fa kay moa fomba fiteny zany. Ka izao roly misy dia ilaiko izay raha afaka piso dia mba homany ny akanjoko. Eny ary fa hoaiza lahy? Misy fanarahana ara-barotra izay ataoko amin'ny olona any Majangy dia izay ny tsy maintsy andehanako any. Ay ve? Ka izay zany fa mba andeha hitsotsotra kely aloha. Ndao ary zato izy e.
tena tanàna re izao marina. Tena mifanitsakitrona ny olona na ny fiara. Efa hitovy isa amin'ny olona ny fiara mifamezivezy. Ny ataon'ny madama indray fanaka lafo vidy avokoa. Marina rehefa mampiry-trano tsy maintsy mitandrina mafy ery. Mbola ho ela mihitsy aho vao zatra ny eto arivo marina. Aleo aloha ajanona ny sentiment fa toa izaho ihany mamely ny tenako eto. Tanavo miakatra ny vilona. Orianitra, fa inona mampirororo andrio eo? Variana fotsiny ary madama. Lasa aloha indray vidy nofon-kena ray kilao etsy dia jereo tsara ny lalana. Madama tena mbola tsy zadalina anie aho Tsy mbola misy fantatro ny ao ivelany ao. Dia anao inona fotsiny ato izany ry? Nakanina fotsiny? Sa ho atavizina? Tsy izany madama fa mbola tsy mahita lalana fotsiny aho. Ka lasindry fa misy zavatra atao mivoaka ny vavahady dia mena tsimo. Dia rehefa mahita mpivarokena dia mijanona mividy eo. Dia miverina aty. Mazava ve? Najamba aza ve tsy ahita an'izany fa tonga tena ahita hoe tanavy miakatra ny vilona mihitsy. Tena anompiko ity tsy fifankazahoana ato an-trano. Sady tsy mitovy tamin'ny fihaonana tany am-boalohany. Fa inona izany mbola ena-enandry eo Sa mivadika marenina? Tsy tompoko. Eny ary fa andeha Andriamanitro, mba ampio aho fa tsy mahita an'izany fivarotan-keny izany. Aiza re izany Izany efa lasa lavitra ihany. Madama koa ngamba efa miandry miaraka amin'ny vavabe. Izay ve ka lavendrana be iny mbola tsy tonga ihany? Aleo aloha asaiko jereny ray mibozy mpanao zaridaina any fa so tsy hita eo. Ray mibozy ahoana izay madama? Lasa ianao mba arao kely ka ilay antra mividena etsy metsy fa tara be ny sakafo. Tompoko. Izay avao nahita. Raha tsy niampita tetsekilany aho tsy nahita ity nofon-keny ity. Fa ity ny tena loza. Izy amin'ireto arabe roa reto no mankany amin'ny madama marina. Very marina. Aiza reny nisy an'ilay tranon'ny madama Efa ora firy izay ny andro any kaladondrina be iny nefa mbola tsy tonga ihany. Ataoko mahita anahy iny androany. Fa na izany aza aloha, aleo anendy atody atao laoka fa kiala ihany iny ve ny andrasana tsy ho amin'ny telo vao hihinan-kanina. So ihany fa tsy ora trema fa ratsy izany angamba dia asa fotsiny indray. Andriamanitro, ampio aho fa very. Na ilay vavahady ary tsy misy miraikitra ato an-tsaiko. Very aho ity. Ndry, fa tsy ray ny bozy ve ity? Tena misaotra anao Andriamanitro. Nahita ho lafaka norany lalana. Na mety nampanarahany madama mihitsy aza angamba. Ray ny bozy, ampio aho fa very. Tsy tadidiko ny lalana. Alavitra be vao nahita ilay nofon-kena. Tsarana very ka lavendrana be ity tsy mahalala mody Ka tsy vidiny anany ery madama Fa tsy vidiny ahoana? Tena nga zazakely? Tsy tompoko. Inona ny ty? Kay! Fona rery madama fa marary anie izany Tsy alalana izany volako nga nalaina fotsiny teny andalana. Ndany tena mivoaka any fa mahatsiravina. Mafy tia mahazo anaty marina. Aleko ihany niaina tamin'ny voamangasy tany ambanivohitra toy izay aty. Aiza ary dada toa Za ty tsy tamana. Reraka aza marina. Nanao ana ilay sy ny dia tany Nga mbola laminy. Mbola miandro ny fakataovan'ny mpiara-mimbinatiko ao. Raha izany mbola tsy vita anie izany volazana mokitsy. Fa miantso hoe zony rehefa voniny. Sady raha vao zao koa no miinsisty tany dia ohatriny hoe angataka angamba mifiverany azy. Orianitra, hitondray gote kely ho andramse fa ao anaty vata fampangatsiahanao ny jus. Ataovy an'ilay garana iny fa izay no nataoko maly. Merci akiry vady malalako Ina lesy nisy oralana amin'izany vadiko anie lahy
Iza indray no isahiranako eo? Ity tompoko. Adray, ary fa nanino ty tarihanao ny mangany? Nga mahagaga e, tsy mijery. Mety pahana angamba ka midona tamin'ny rindrina taona ianao. Ty ara-tsitsain'ity vehivavy ty. Andriamanitro ty andrinao androko foana e. Ie, marina izany re Ramsea. Maika loatra dia nidona tamin'ny varavarana. Ay, dia mitandrema zany manaraka sao maratra e. Saotra Ramsea, izay aloha fa andehanao zavatra kely aloha e. Izay mihitsy ny fahendrena. Izan-dray ary zany. Allo, izy zao e? Ay ve? Amin'ny latsinainy zany ko. Eny e, tonga dia hifanapahana eo e. Fa izy zany e? Le mpiara-miasa tamiko e. Amin'ny alatsinainy hoe nitapaka anaovana ny bizina. Ay ve? Ie. Lasa indray iny Ramsea. Miomana indray indry Rianitra fa lasa ny mpiantra. Liona indray ny mihinana indry ato. O Rianitra, alamino tsara ny trano fa misy vahiny ho avy eo rapitso a. Dia reto ny sakafo vidiana dia tandremy indray sao tsy hitany. Ary mba mailamailaka e. Dia koseho mangirana ny trano a. Fafana daholo ny vovoka rehetrarehetra ao amin'ny salon dia atao madio tsara. Endry zany. Eny tompoko. Andriamanitro, maty aho marina. Inona koa ary ty loza miseho ty? Inona indray ary izany zavatra mianjerany an'efitrano izany e? Sady toa mafy anie izy teo e? Aleo aloha jerena fa... Way, fa inona ty? Mifona re tompoko, tsy fananiko io. Fa inona atao ankela vendrana be ty e? Valio aingana. Mifona re tompoko. Sady avitena ty, tsy maintsy akapoko amin'ny rindrina ny lohatenany io. Mifona ho aho. Ino tatay? Ary toa tsy mihetsika tsony. Maty ve sa losy ty marina? Kely aina koa kala vendrany ty a. So ihany aloha fa tsisy olona ato fa tsy za e. Fa raha tsy zany ngamba, inona reny ataoko e? Aleo ranga alevina tsokosoko any ty a. Sady olona mahandra tony ve mo isikaaloka fa lazaina hoe tsy hita fotsiny e. Nefa iza no manampy anahy amin'izany? Ay! Raim-bozy natao fitaovana e. Fa aleo aloha tarisina hiala eto ampovoan-trano eto ty fa sao dia misy matsikaritra eto ka. Dia tonga dia fonosina sachet. Fa ny olana zao dia tia raha mandrika be rano-trano ty. Tena nakapoko mafy koa kay ny lohany. Dia avy eo nenjera. Dia nidona tamin'ny riran-databatra amin'ny fiorifany. Raim-bozy a! Ahoana tompoko? Misy ilay madama anah nga? Ie, tena misy ilaiko anao mihitsy. Sady mety hasoa anao mihitsy izy ty a. Ka lazao ary raha vitako ka. Sy mety ho tratry ny haiko ve moa aninona e? Zao ary. Raim-bozy ve aloha matana sekre? Zavatra saropady be manko izy ty dia tsy tiako hisy pika mihitsy a. Rehefa tsy mangalatra sy mamono olona ihany ry madama, sy tsy mampidika izy dia ataoko avokoa e. Zao ary. Za aloha tsy hampidika izo anao a, fa manatateraka fotsiny ny ataonao, ary ho tambiny dia omeko vola be ianao. Hividianako trano ary tsy ataoko mpikarakara zaridaina intsony ianao fa asa ambonimbony kokoa no omeko anao. Ka ahoana re? Ka le izy anery madama tsy fantarako akory e. Dia safidiko sahady ve zany no anontaniana aho? Zao ary. Maty Andra ka andevina azy tsika, izay no ampanaovina anao. Ahoana hoe ozy temy madama teo? Fa angaha novonomy madama le mahatra kely iny. Ty vava? Dia mampitandrina azy sao dia anaraka koa ny ainy. Ka ahoana? Marina mafy a madama raha mavita an'izany ka. Aleko ihany mpikarakara zaridaina na mandram-bahafatiko azy e. Kanefa efa nizaraiko anao tsy ambarateloko dia miala tsiny a, fa na maty miaraka aminy ianao na mamita ny afera.
Anao sisa ny safidy. Tandrefa tsy mivazivazy ka nafafatesana na fahavoazana. Loza ty marina, inona re zany no ataoko hoe? Mba ho zakan'ity madama ty ve zany ny todinaina? Ahoana re zany e? Aleo aloranga ekena ka. Aleo fa nampianao ary madama na tsy hafa manoatra ary. Anaiky ihany moa tompoko. Sady safidy roa ihany koa ny fiainana e. Eny e, fa zao ary de tava toerana tsy misy pahita ianao zao de zao. De manaova lavaka mba handevenana ny anitra. Ka zao ny fepetra. Atao farak'izay aingana ary anio alina ihany de vitaina ny afera. Ka ho taminy aloha de reto ny vola. Mbola avansa ihany aloha ty. Fa rehefa vita ny asa de tanterahako izay nampanantenaiko anao. De samy mitazona ny tsiambaratelo tsika. Erery madama. Zay ary aloha fa lasa fa tsy misy azo atao tsony zany tiako. Satria iroso maty ray be. Embotra maty reny be. Zay fa andana amizay ary. De manafatra zay raha mibozy Ie, maty isy ianao zany madama. Aiza re zany no andevenako an'izany Ary aleo ranga atao atsy atsimo atsika. Atsy amin'ny tany kininina kely atsy. Ie, zahay mihitsy no anaovako azy ka. Zahay fa tonga eto marina. Tena mangina aloha e. Sady eto koa ny oatra mba be lobolobo tsara e. Fa aleo amizay aloha alaina amizay le razana. De tena vita ny kala madama iny koa maty zany nandatsaka ny ain'olona. Olona tsy manatsinany iny e. Iene, mbola hanody azy zany kino. Fa aleo aloha andeha amizay ka. Zay le adala be iny fa tonga. Mba vetivety kosa. Sady efa tsy androko mihitsy izay lankala amin'ity ato. Aody re madama. Efa hito e. Efa tiana ataoko anaty sarety kely ty le izy. Efa mifatotra tsara. De aleveny tsara. Fa zao efa vita tsara ny lavaka ao. So mantsy vao ilika ny alika ao. Ie, efa vita tsara madama. Ka aleo amizay ary andeha fa maizina koa ny andro zany e. Fa angao aza madama tsara andeha Fa inona fotsiny ny anakaramako anao e. Ny fiainanao manontolona efa vita e. Na tsy asa tsony aza ve mo maninona. Sady tsy misy atahoranao aneny any e. Sa matahotra maizina? Tsara zany ry madama fa mba olombelona ihany ne e. Mahalala matahotra ihany koko no. Ka efa miteny aho hoe tsy misy atahoranao ny am'izany. Aleveny tsara fotsiny de mela atao aingana. Totoro tsara. De zay. Mandray ny tambikarama ianao avy eo. Eny azy zany madama. Tonga ihany aty marina. Aleo amizay aloha batana ty razana ty ka. Opa! Tena mavesatra koa ne izany e. De inona zany no ataoko? De iza koa zany no hitaty an'ity any ambany any? Otra ny tsamety matsy raha hoe atsipy fotsiny eto tiako no. Nefa iza no hanampy anay eo e? Hitako rangaha ny hevitra. Aleo asosa moramora. Ie. Opa! Loza ray, loza roa, loza telo koa ngambany. Fa zay avo nahita razana nitsangana marina. Aleo aloha rangaha adaboka fa tena mampatahotra ne izany marina e. Ie, zay mihitsy. Ary aleo amizay aloha hiakatra fa eto tofana koa ty. Fa efa elo zay ko. Opa!
Zay. Vita kosa angamba zay ka. Ary aleo amin'izay aho hiala fa sotratra etiko zay voalozako. Rotona sady zay ny sany antra tany an-tanàn-dehibe. Mino kosa fa efa mba mahalala tsara ny fiainanao izy, ary efa mba manana ny maha izy azy koa. Rotona zany ane ka 420 volana e. Ampitomboana ohatrinona moa zany? 3 alina 2 alina sy 7 hetsy. Efa mahazombo kely ray zany sy izay ilainy rehetrarehetra. Fa maninona ary amin'ny manembonembona be azy e? Aleo mihitsy aloha hiakatra any ka. Aiza moa le lalana ny vily e? Zao moa ny sampanan-dalana eto arivoko. Rariny raha betsaka ny tsy hita. Za lehibe aza moa mbola fanina. Ity le mpivarotra lehibe dia akavanany ity le izy. Io le vavady. Aleo aloha anao ody. Ody ô! Ody! Rasoa, misy olona izany mba voay kely aloha fa sao dia le mpanatitra entana izany e. Za ihany rery madamy Oly. Rafidy marina fa ahoana? Inona ny hevitra? Aleo aloha kalma fa sao mahatsikaritra zavatra eto ty. Ka tsy tadidy ny havana no mibanjina fotsiny eto e. Rafidy marina, kay ve ianao e? Ka saika tsy fantatroko. Fa ahoana rery madama? Nga dia ny antitra be zany saika tsy tadidy e. Tsy zany ka. Lasa nahazo aina. Metimety ngamba mivokatra sady elaela. Tsy efa horoana 3 taona ve zay e? Eny e, marina tokoa zany fa sahirana e. Sahirana be tato ato dia fa hono ahy e, arezy antitra e. Zay ary le fanontaniana marina. Inona ny amaliko an'izany? Madama, fa aiza ho ahy antitra fa malailo azy ny ahy e. Na dia miasa azy izy dia mba tia iona kely amin'ny vetivety ahy e. Ka zay indrindra mahagaga amin'ny fanontanianako. Fa ahoana? Efa herintaona zay izy no tsy tetson fa nisy jilamboto fanadala tamin'izay e. Dia ndroako tamin'izay izy dia aleo ahody ozy izy. Dia nalefanao ve? Rafidy olon-dehibe ane izy e. Ataoko ahoana ny sakana anazy? Safatorako. Tsy mampino anahy manko zany. Sa ve dia hoe manova olona tokoa aty arivo? Ie, takatrao tsara. Zao tamin'ny voalohany aloha izy mipiripirina tsara. Fa rehefa nahazo volotany dia niova tanteraka e. Dia tsy mba nampandre ahy akory ve ianao? Rafidy mba olona miasa koa ne ahy e. Fa nitakiny ny karamany rehetra dia nateriko teny amin'ny stationnement izy. Dia izay e. Lalina indray zany a? Dia lasa izy? Ka izay mihitsy ane mahazendana anahy e. Toa ianao rery ny tonga aty. Sady zao koa. Araka ny fampanantenako hoe akarina ny karamany satria nahafa-po any zavatra nataony tamin'ny voalohany dia nataoko 5 alina be izao. Dia inona zany ny hevitra e? Aiza mety ahitako azy? Izay indray aloha dia tsy haiko fa nateriko tsara teo amin'ny fiantsonam-piara fotsiny izy dia avy eo lasa. Sady le mba miaraka aminy ozy izy ianao dia reny akolam-bohatra ireny. Dia tsy mba misy vahaolana afaka ohatr'izay mihitsy very madama? Rafidy meteza ianao eo amin'ny toerako e. Olon-dehibe ne iny e. Sa ho terena? Ny zanako ary tsy voafehako. Maika fa nen'ny olona. Fa aza dia mametsiny moa e. Nga moa za mametsiny e. Ka inona tsoa moa zany no atao fa mitady azy moramora zany ka? Izay mihitsy. Raha mba manana telefona koa ne nareo dia nampandrenesiko ihany e. Fa tsy nisy dia tsy hitako izay atao tamin'ireny. Tsy hoe tsy mahavidy madama, fa na ny sarzena azy nga misy.
Zay angaga tsy mifako ako. Nefa efa mba misy plaky azo angalany herinaratra ihany ne amin'izao e. Eny ary, fa leo aloha ary ande fa velomy. Eny ary velomako ianao, fa na zany aza aty misy vola kely mba ataonao saran-dalana e. Ianao kory madama de tena misahirana. Misaotra fa betsaka ty e. Mitombo be ny lany e. Tsy misy fotoana rehefa kely e. Enao le diso fanantenana koa neny mahatonga manao tahaka izao e. Nahoana kosa moa de jerena fotsiny nefa mba minana-teny ery. Tsy de atao magaga re zany fa tanora ne reny. Mitaiza vatana sika fa tsy mitaiza fanaka tsy magaga. Fa ty izy mivadika tao anatin'ny taona ray ity ny nahagaga. Tsy haiko hoe le Antananarivo mihitsy ve ny ratsy. De tsy haintsony ray Rafidy a. Magaga sy mampametra-panontaniana i arivo ve manova olona sa ny olona manova ny arivo? Fanontaniana saribaliana re zany Rafidy a. Fa za koa moa mbola be atao serehany e. Za koa aza ne mbola maika e, fa tsy tazonanao aho fa mangata-dalana e. Eny ary fa mandra-piona e. Zay fa veloma amin'izy mianaka ao e. Eny ary raha mahita vaovao mikasikazy de mba lazao ihany fa sao mba sahirana any izy e. Fa za ve moa adala. Ny ray aman-dreny tsy mahafoy zanaka fa ny zanaka no mahafoy ray aman-dreny e. Marina zany e. Zay ary fa soa hariva ny andro e. Yo. Otra mahalasa saina any teny madamy olo teo hoe fanontaniana saribaliana zany sy ny hoe za mbola maika. Miampy an'izany tsy nampandrosoany fa de teo an-tokotany e. Tsy mazava amiko mihitsy. Marina raha hita fiara tsony fa tsy maintsy andeha tongotra nitsetsy amin'ny tankin'inona etsy aho zany. De amin'izay mahita reny sarety mody any an-tanàny reny. Aleo koa mba miaraka amin'ireny mody any e. Sady iza moa nipetrahako sy atoriako aty. Aleo mody na mifiry ka tena zay mihitsy e. Salama tompoko. Way. Ohatray Marina, fa efa iny ty e. Izy ianao ary taiza ny poiranao teo? Salama ianao Rafidy a. Ary aza matahotra fa tsy aninanao fa mba te resaka aminao fotsiny. Ka mahagaga ihany anie e. Ianao tovovavy kely toy io no aty anaty alaky ninona mangina toy izao de tsy matahotra ve? Tsy zany fa zao Rafidy a. Mba mila ny fanampianao raha sitraka ao. Tsy azoko fa inona ny hoe anampiko anao e. Sady zay ianao tsy fantatro akory. Andro efa mifanjoy anie zao fa ianao no mety hahavan'ny olana mianjady amiko e. Mijaly loatra jereo anie e. Oay, to maratra be ny lohanao. Fa ahoana e? Eny tokoa. Ho fantatra tsy ho ela fa tsy afaka miala eto aho raha tsy ampianao. Ka raha mba manana foantra ianao dia ampio ka Rafidy a. Fantatra ianao ka zany tsy ambako mangataka ny fanampianao. Ianao no antoko ny fahafahako sy ny fahasambarako. De iaina sambatra ohatran'izay olona. Ohatran'ny olona tena manamanjo tokoa ty. Sady raha olon-dratsy ve tsy efa namonina nampatahotra e. Va ty izy mahafantatra aty no mahalasa ny saiko. Aza de be fanahiny ianao Rafidy a. Tsy olon-dratsy aho fa averiko ihany. Za tovovavy kely ty ve de avitinina aminao e. Mba miangavy moa e. Ampio a. Eny e. Efa tsy de be fanahina ka. Ka zao ary. Ato anatin'ity aly ty ihany ny hery fa tsy afa manoatra. Ka andana aloha mody ianao fa efa kaiky ilay sarety andrasanao. Mandalova ty ianao afaka pitso fa mijaly a. Eny ary. Nefa de ho avelako rereto ve ianao? Fa maninona raha mody miaraka amiko e? Ny andro koa ty efa alina sao de ho lanin'ny biby masika ty ianao. Marina moa? Mba maingatra ianao Ramse. Mba satroko ny hody any an-tanindrazana saingy sarotra e. Fa raha malahelo ahy ianao de zay efa voalazako anao teo zay no azonao hanampiana anahy. Omeko valisoa ianao raha toa ka manampy anahy. Eny ray ary. Raha zany de vonona ny hanampy anao aho. Mananjanaka vavy kely toa anao zao koa manko.
Saingy ny ahy efa tsy hita dia aleo ianao no ampiako. Eny e, fa izay fa mandehana fa sao taran'ilay sarety eo ianao. Ohatra tokoa. Eny ary, mandram-piona. Veloma Monsieur Rafidy a, manantena amin'ny fanampianao a. Efa teny nomena ny ahy iny e, dia mirary soa anao. Fa mba hono ary ioly a. Fa misy inona e? Asa indray izay. Mbola vao tsy miteny akory moa za dia asa. Fa zao ahy. Lazao fa mihaino ahy e. Hono a. Dia tsy nahitamba-baovao mihitsy ve zany momba ny anitra? Na rehefa vaovao ve tsy ilaza aminao e? Mba fanontaniana eny ahy zany e. Tsy hitako izay mampikisitinjitina anao amin'ny fanontaniako. Rehefa anontanianao tsy tiako be. Satria zaza alika. Rehefa tafita dia lasa. Manoto e. Zao mihitsy ny tonga amin'ilay fitenenana hoe nikekerin'ny ambokely tiana. Mba soa ihany natao azy nefa dia izao. Vao fitaka hatramin'ny Rafidy. Mahazentana ty filazanao azy. Tsy hoe maninona fa toa tsy mbola nahita adisoana nataony ne zahatra mipetrahany tato e. Ka ianao nga moa mijanona ato an-tranoko. Rariny raha jamba tsy mahita ny ataony. Ka mba fatapatatra ihany ro oly e. Ninona e? Ny atao hoe zaza manditra fa ninona e. Fantatro ihany mantsy ny toetranao ka mety nandositra vokatr'izany izy ohatra. Asa. Iza ny mahalala? Tsy te ho tezitra aminao aratrema. Manirikiry aza amin'ny fiteninao zany. Tsy mahita akory ianao dia mitsaratsara. Tsy mitsaratsara anao fa tsy vao androany ianao ny fantatro e. Sady mba ihany ahy iny. Ka ataovy amin'ny terany naterizo anao samireny ahianao fa matsiraviny. Teniteny foana manafitoana. Avelako eo aloha ianao fa tsy izany miakatra tositra amiredyredinao eto. Sady aleo misy koa tsatra sao ampiady e. Ka ianao ihany eny natonga an'izany teo e. Saok'izay ho ahy. Lala zany marina. Io vesa tena izy. Maharary ve no mahita ny tsy fahita e. Nefa tena tsy nofona maharary fa tena izy ireny e. Miampy an'izay koa fantany ny anarako. Tsy vitany izany fa hatramin'ny alehako sy ny zavatra ataoko. Eny e, mety efa nahita tokoa ngamba izy na olona ety an-tanànako. Fa rehefa tena mandinika aloha dia tena misy manjoany ny tovavy iny e. Ny tsy azoko fotsiny dia le hoe tsy afaka miala ao anaty ala ao izy. Sy ny hoe te hody an-tanindrazana saingy tsy afaka. Ohatra be mystera be izany le firesana. Zaho koa ty lasa eritreritra amin'izany eto fa aleo hita eo e. Hita eo rehefa afaka pitso. Sady efa tonga sady koa kay aty. Zaho koa moa lasa vinany loatra ka tsy tandroko akory hatramin'ny alaviran'ny lalana. Eo ry zalahy, eo amin'ny miala fa misaotra e. Rafidy aveloma ianao e. Makasitraka zalahy, mirary soa e. Neny fa laseza ho ahy antry e. Tô tsy hita tapoka teo. Tsy te haino an'izany anitra izany intsony ny sofiko ry Melania. Izany foana ny irairainareo ato. Tsy rainy, tsy zanany. Mba manontany kosa ne zary neny e. Ka tsy ilaiko mamerina an'izany intsony ry. Fa maninona nefa ka? Fa ty sasy ty ve marenina e. Tsy ilaiko mamerina an'izany hoen'ny sofiko tsony fotsiny dia izay, mazava. Fa maninona ho ary neny a? Sa tsy azoko atao mahalala an'izany? Maheno ve? Sa mbola piko? Fa maninona zary neny ataonao an'izany a? Fanontaniana ny ianao petrako aminao e. Dia temaina no asetrinao azy. Aza koa e, zaza mandreraka. Tena reraka zany.
Ary Audrey, to Melania, Melanie. Aiza ary ny zanako toa tsy manao ny fomba mahazatra azy tony isan'andro hoe nitsena miandry ty mofo mamy tena tiany ty. Melania, zanako a. Tonga ianao. Ary ino ty mivazavaza be vao tonga ty e? Fa izy Melanie? Lasa ny anefiny ihany izy. Bedesiko teo fa mamahazivazy ahy mihitsy. De miteny ary olo raha tsy te hanaparako ny adezerako a. Ny zanako aza makasy tanana. Inona indray zao niseho teto? Tsy piasa iny a. De mampitandrina anao aza e. Zay mihitsy ny mampaditra n'iny zazy iny. Atao an'izany foana. Tsy azoko tenenina mihitsy zany izy iny. Ka ambara ho ahy inona ny antony? Zay ny tiako fantatra. Mafilony zanakao e. Hatramin'ny ovinana nanana toetra ohatr'izany iny zazy iny e. Aleo mihitsy aloha hijery ny zanako aka. Melania, Melanie, dada ihany fa voa aika ia. Dada malalaka. Ndry, fa maninona ny zanako no mikatotra ny rery ato no sady nitomany? Mangina ny zanako a, mangina. Fa maninona kay prinsesy kely ny dada e? Natao ninino ndry? Nga naditra ny zanako dada e? Tsy naditra zany ary dada fa nanontany de tesitry neny a. Tena merina nanontany azy za de ndraramafy sady tesitra izy ny namono ahy. Ka aza manao an'izany tsony ary ny zanako dada de amizay tsy be de aza be fanontaniana amin'ny intsony fa aty amin'ny dada manontany. Ka nanontany mikasika ny antrany izy zary dada de zay natezitra ny neny. Ary tena tsy mazava zany e. Zany ve de amonoana zaza? Ary toy izany ihany koa anie le nahatonga famaliana tamin'iry iny e. Zany nanontany vaovao momba ny anitra de izy ny akabovina. Zany very dada dia atezitra. Nefa za mba nalahelo any anitra de zay nahatonga nanontany. Sady za matetika manonofy azy foana. Aza miraharan'izany ny zanako dada. Tia mofo mamindrio ano. Am'le tindry mihitsy manko no nentiko koa. Sady miaraka am'le jus tsara be. Oe, aiza dada. Sady za koa zany nona. Merci dada malala. Tsisy isaorana kia. Ary fanga mbola tsy nisakafo? Tsy te hihinana ary dada. Ty gâteau nentina ty zao no aniko. Sady hoe tany koa ivaro fa tsy hihinana an'io aka. Anio le fotoana andalovako ary amin'le tovavy mahanena kely iny. Sady amfiry tokoa moa le fotoana e. Efa akaiky kay. Za ty mbola tsy miomana akory. Ngamba sady hitondra sakafo kely aho hoanina fa tsy ho maty mosary ve izy iny zay. Inona no mba hoaniny any anaty ala any? Tena mety zay e. Aleo hitondra bisikileta am'izay de mba vetivety de tonga fa sady mba misy iverenana koa. Iza tokoa moa ny anaran'iny tovavy kely iny e. Marina raha vao anontany kokory ny anarany. Nya tonga de fantany. Ory tovavy a, efa tonga ato re za momba n'le fotoana antsika e. Marina raha misy mamaly. Aleo aloha irosoroso ihany e. Oe, fa... Salama ianao monsieur Rafidy a. Saotra anao aloha ny amin'ny fatongavana. Salama fa ianao manahoana? Marina raha hitako izay nevinao teo. Teo ihany re aho fa ianao mivarim-bariana dia tsy natazana teo akaiky teo a. Fa zao e. Ty aloha misy sakafo kely mba mivimbigniko anao e. Mino aho fa nona be ianao zay. Tena misaotra betsaka monsieur Rafidy fa vao eo mihitsy any mihinana e. Mahagaga koa zany. De taiza zany ianao ny sakafo ka? Aza misahirana re monsieur Rafidy fa nisy mpandalo zay teo nanome sakafo aho. Fa eny e, avelao eo ihany fa sao zay no palahelo anao eo. Sady ianao raha teo efa nisahirana nitondra an'io aho. Zay mihitsy, efa natokako anao mihitsy izy ty e.
tamin'ny mbola nofo aman-dratsy mba nisy sakafo be toy ity, na dia tany amin'ny olo tsy vaniny aza. Izao ty. Ka ento amin'izay ary ny resaka ao fa miaino ahy. Iantsana anarako, ka ny tiako ataonao dia izao. Fantatrao ve iantra? Ah? Fa nga fantatrao iantra? Namako izy ka nahoana ny tsy ho fantatro e? Fa izao, mandeha anany amin'ny olo sy ratremy ianao, ka i madamy olo no anontany mafy mikasika ny antra, fa izy ny mahalala ny momba azy. Efa nanadiady ary antsa, fa tsy nahita mangirana e. Izao ary e. Anontany io ilay jardinier ao amin'izareo iny, na izao koa aza ny tena mety e. Hoe ahoana izay anaka fa miaino ahy e. Vonona ve ianao? Fa sady anampibetsaka manko ianao no ahita ny antra zanakao, raha toa ka manaiky ny fangatahako. Lazao fa vonona e, sady nazaho koa zany mitady azy fatratra e, satria tsy napoziko ny nataony. Fofahandalitra ianao, fa tsy manatsiny raha ianitra. Ary raha te halala bebe kokoa dia arao ty holazaiko anao ity. Eny ary e, fa inona le ataoko e? Enoy ary a. Efa misy irony volombava petaka irony a, dia manaova an'izay ianao. Izany hoe manova endrika. Ka... Enoy aloha fa avy eo ianao manontany e. Lalana iray ahafantaranao ny marina ireo. Eny ary. Soloa ny akanjonao, manaova mba tovolahy tsotra. Dia mitady asio ianao fa mitady mpiasa lamanko izy. Sady ianao mahay automobilina, efa tsy very koa eto Antananarivo. Ka eo no manomboka ny mission. Izay no ataonao dia ho fantatrao ny mahakasika ny antra. Fa mijaly toa aizao koa ny antra e. Ka maninona raha tonga dia atoroy ihany misy any antitra dia milamina e. Sarotra be zany Monsieur Rafidy a. Mila manana pirofo ianao. Madame io lany iny e. Sao adininao fa tsy misy tsy vita ny vola. Ka mety hifototra aminao tsy manatsiny. Fa rehefa tratra izy dia ny onitra rehetra alaina dia omeko anao avokoa. Eny ary, ao fa rapitso dia rapitso any dia anao an'izany rehetra izany. Matokisa ianao fa tsy maintsy hitantsika antitra ary tsy ho voakejady intsony ianao. Izay ary Monsieur Rafidy fa matoky anao zahay a. Sady ny andro koa efa mandroso hariva. Misy namana ianao raha vao tafavoaka eto amin'ity alakininina kely ity. Avy any an-drenivohitra izy ary samy mandeha bisikileta. Eny ary, fa mahagaga ianao tsy miala taonala nefa mahafantatra ny any ivelany any e. Efa mambolana marana izany ny tatiny Monsieur Rafidy e. Eny ary fa mazotoa e. Ao fa hiezaka fa tsapako eny amin'ny endrika ao ny fijalianao. Eny ary dia mahitandra ary ny e. Orioly a, dia mampitandrina anao any amin'io zanako io a. Tsy isangiko aminao io. Zanakay raha manana ny io ratremy, ka ahoana moa tsy handray anjara amin'ny fanabeazana azy? Tsy miteny hoe tsy azonao beazina izy fa beazo araka ny tokony ho izy. Fa ny taniana ve napetrany aminao dia izany ny aminonao azy, mba mieritrereta e. Ka izany e sahirana e, moa izy manirikiry, manelingelina. Dia inona ny ikasinanao tanana azy amin'izany e? Maninona raha teneninao tsotra fotsiny izy? Kefa miteny aho hoe atsaharo ny fanontaniana momba ny anitra izany fa mandreraka. Ha! Ary misy zavatra fenonao mihitsy anie angamba momba izany resaka izany e. Izany no mampanirikiry anao amin'ny firesahana azy. Inona moa izany no tokony ho afeniko anao eo e? So ary mba fantatry lehibe kibo ity momba ny anitra. Sa miboraka ny sekre? Ifampitady amiko ianao ray mibozy a. Ary toa tsy matemy fa miaina ianao fotsiny. Sa mbola mikarokalainga? Fa inona moa izany no tianao atongavana e? Joro amiko fotsiny ny mariny. Za koa misy olona mahavariana anao sy mampikorotan-tsainanao any. Mba mieritrereta sy mandiniry ratrema fa za dia saro-piaro ohatr'izao a. Izao fotsiny ahy. Mila mandeha amin'ny fahamarinana.
Tsy tiako ny any zavatra tsy mazavazava. Fa raha mahita na mahafantatra dia hainao ny toyny. Mazava? Aza dia mandefa saina lavitra lesy Ratrema. Rehefa izay ny dia izay ny ataonao koa mampiaia. Tafiditra miasa aty any a. Sofera mitondra anjana amin'ny mianatra maraina sy hariva. Le Ratrema aloha tsara fanahy. Raha ty olo ty tena ratsy toetra. Zany kay ny toetrany tsy mba manaja olona. Marina tsy ohatran'ireny andevony ireny ty mpanampy azy aty ty. Ohatra beza, mba vika aloha ianao iarahako any amin'ny vilona any fa misy zavatra ilaiko maika dia maika. Eny tompoko, ho avy. Ary mba mailamelaka ho afa tsy miheta be tahaka an'izao e. Malalaka indray aloha. Aleo aloha jampety ty fiara ty dia ivilatsy tany amin'ny antsaka sy natao. Monsieur Rafidy? Aza dia manaitra salamin'io moa ry antsa. Ianao koa dia sary tahotra. Zato vavy kely ty ary tsy... Eny, fa nareo ne mahagagy. Sary Rafidy ah. Arao ny toromarika rehetra dia ho fantatrao mazava mikasika ny anitra zanakao. Ka zany mihitsy e. Sady efa izay ne no antony anaovako an'izao e. Na ny asako any an-tanàna aza efa napetrako aman'olona daholo. Raitsy kombakomba mikasika ny tsy fahitana ny anitra ireny bozy mpanao zaridaina sy madame Yoli. Ka izao, tadidinao ve ny 11 février 2019 hoe... Aza sarotina ry antsa fa tonga dia lazao ah. Monsieur Rafidy ah, efa hoe tsy azo moramoraina ny marina fa mandalo dingana maro. Ka tsy maintsy manaraka ny toromarika apetrako aloha ianao. Zany eny tao efa ela e. Tao efa ela hoe? Eny e, mbola zava aminao ny momba an'izany. Fa ianao aloha ny dingana manaraka. Eny ary, ka tohizo ary fa mihaino anao ah. Zao ary. Zao izy telo mianaka lasa nanao vakansy any amorontsiraka izao ny preseko an'ity ray mibozy ty. Mahagaga tokoa manko fa toa lasa nanan-karena tampoka teo izy ty. Sady efa manambady. Nefa tsaroako fa olona tena sahirana ty rangahy ty tamin'izany. Aleo anatonako dia tonga dia anontaniako e. Ray mibozy. Dia ahoana? Dia ahoana leroa? Rabeza ty marina. Hono ahy. Ahoana marina no nahatonga anao tafarina vetivety tamin'ny fiainana e. Nefa ny karama atao amin'ny madame olo tsy dia betsaka manao anakory. Mba mezaka e. Mba efa niary any ane ahy e. Tsy hoe direry koa neny asa e. Fa mba misy koa ny tsiky ny vitana eo amin'ny fiainana e. Zao ary. Tadidinao ve ny 11 février 2019? Zay. Fa ahoana koa ary zany e. Sa ho ary bapolisy mpitsongo dity? Fa iza moa zany ianao ty no mahafantatra an'izany daty zany? Ary sao dia mba polisy ary ianao e. Rehefa lazainao polisy any ah, dia aleo lazaina hoe polisy e. Tsoromora amiko fotsiny izay zavatra niseho tamin'io daty io. Misy olona roa nareo ny tafiditra amin'ity resaka ity ah, dia ianao sy madame Yoli zany. Mivola rera sefo a. Safidy tamiko any iny e. Tena voatery ako no. Ary mety hanaraka hatramin'ny aiko raha mandaa hoe. Lazao amin'ny atsipriany ary mba ho moramora ny raharaha e. Tenenao avokoa izay marina fantatrao raha te ho afaka ianao. Na mety mba moramora ny sazinao. Zay tena tompon'antoka manko ny tena izaka ny sazy mafimafy kokoa. Ka mangalary ianao ainetsy va ho tantarako anao le izy e. Ka zao no nampanaovany ahy tamin'izaho fotoana zany.
Alina zany. Dia vitanao zany nanao an'izany zava-tozy zany. Tsy vanina nareo e. Aza mametsiny ary ianao fa tena tsy fidiny anany e zany mba marina e. Dia tsy nahita fomba hafa ve ianao e? Eny e, saika hitsoka ihany aho fa nitambazany tamin'le vola be reny de tafaroboka e. Sady ny ampy azany koa ho fofoniko ny haikoko raha tsy mety manao an'izany a. Eny e, efa mazavazava amiko ny tantara fa niasa isa. Dia ahoana zany le rahalahy indray ny tonga matetika tiany sa voky lainga fotsiny? Efa mifera mafy mba tsy ilazan'izany na amin'iza na amin'izy e. Ka zao ary, ilaiko ianao hanampy amin'io fa tsy avelako moramora io raha io. Arak'izany dia polisy ary tonga mikaroka ny nahafateny anitra. Mifona rera sefo, aza tao azamo e. Mba aza ampidirina amin'izany moa fa tena maty Ray mibozy ianao ve adaly e? Polisy mbola anao kolikoly. Oka marina e, oka marina. Marina tsy mba maty. Mazava amiko fa aleo aloha ho any amin'ny antsa. Aiza ry antsa? Aty Monsieur Fidy a. Eto amin'ny lobolobo eto sika mianaka no miresaka fa be mpandalo be androany fa tsena. Eny ary, dia ahoana fa mazava aloha ny momba ny antsa. Ka izao ary ny toyana. Makany amin'ny polisy ianao ary ambaranao ny marina rehetra. Efa voarainao feo koa moa iray ny bozy izay isan'ny nanampy azy. Ka izao, eto amin'ity misy aty nandevenana ny anitra. Ka eto ny polisy. Iantsa, tsy ampy aniny porofo entiko any amin'ny polisy raha zany e. Fa mety zany indray no ifiterany e. Eny e, zao ary. Any amin'ny tanan'ny anitra misy ilan'ny kavin'i Madame Ioly. Dia io ny porofo afaka anao. Ary mbola any ny ilan'io kavina io fa tsy anaovany intsony satria tsy nahita originalina an'io izy fa nampirimina. Ka io dia efa porofo tsy azo ny lavina. Tadidio ito toerana ito fa eto izy no milevina. Sanatra lahinao ianitra. Ka izao, tsy nahazo karama izy fa nanompo azy fotsiny. Dia ahoana ary ny mbola tokony ataoko e? Onitra angatahanao vola 100 tapitrisa. Miampy ny karakara ny fahatongavany any amin'ny fahasan-drazana. Misaotra anao iantsa fa tena mazava amin'ny marina rehetra. Ray mibozy fa toa tsy misy zavatra vitanao zany fa tsy eo lava ianao e. Mbola varim-bariana zany. Miantso anao nga madamo zany. Miantso anao mihitsy avilo ianao aty. Ka tsy zany ary madama fa loza ray, loza roa, fa aty vao tena loza e. Fa inona e? Loza inona? Ka le mpiasa nampidirinareo iny ane ka hoe to hoe polisy e. De ny tantaranao zany tsy ambaratelotsika. Zany nga mifanarahana. Loza ty marina. Zany ny tena tsy mena mivadika. Fa nga tsy efa momeko anao izay ilainao mbola. Tsahazany ry madama, tsahazany mihitsy e. Fa ahoana e? Ka sikotra izy ko. Ary fantany avokoa ny fandehan-javatra rehetra hony. Fa za aloha tsy nde voalina tamin'ny sekre moa. Tena loza ty. Ratrema koa moa izay body sy adala rehetra zao dia ampidirina ato ato. Fa nga moa ry madama tsy ianao ihany napiditra an'izy tato ratrema napiditra an'iny tato fa tsy za. Tena tsy ty voarara. Dia inona no tokony atao e? Tsary haiko tsoro ry madama, tena vaky koa zany lohako koa. Ianao zao mety ho afaka fa za zao mety hidy mandra-pahafatiko no. Fa ahoana koa e? Ka zany madama tsa manam-bola any. Eny e, ianao ve moa tsy ho ahafahandratrema moramora e? Hoy ianao, fa ny azo akoho ny tena loza.
dia aiza le tsy valahary iny izay? Toatra ny hoe nangataka congé tamin'ny Ramsey hono ma izy ko. Dia izay koa dia men'le dondrina be iny izay. Za aloha dia anainga fa sao vonoany ty etoka. Aha, tsameny re madama. Tsara ka, aleo avy izay ho avy e. Misy vola be andratremo aho fa voalaiko atsokotsoko dia anampenako ny vavan'ny polisy io. Sady inona koa moa tsy vita amin'ny vola amin'izao fotoana izao e. Ka tsy vao maika very madama isaringotra amin'izany a. Za no miketrika an'izany ray mibozy a. Ka ny fitadiavan'ny Ramsey ny vola io koa ne dia efa anitsika anahy e. Lazaina nisy namaky e. Za fotsiny jerena e. Dia izay hitanao fa mety ary izany madama. Mandroso e. Misaotra sifo a. Ka inona za tatondehanao ary inona no azoko anampinanao? Tsy izany fa mikaroka ny hanitra zanadralahako ahy. Niasa tao amin'ry madamy olo izy. Efa manana proof fa mivonomy patron izy. Mampimiay ianao ty. Efa nandefa fitarana tatiny madamy olo patron ary izy mihitsy no lefa. Ary rehefa avy nangalatra vola tao trano, ka ahoana no ilazanao fa izy no namono azy? Mety hampiditra anao lalina amin'ity tantara ity ne izany. Ampy manamarina ny vola azako teo tompoko ny proof ananako. Ahoana ary no ilazanao fa izy no namono ny zanadralahinao e? Mpianakavy izay ary nitady-panampy izy. Moa izay sahirakirana dia nalefako ny asa tao izy. Tsy hita tampoka tao anefa izy ka novonoiny dia nilazainy fa nandositra. Sary noho izany Ramsey. Misy iza moa azafady raha tsy madiso? Rafidy no anarako tompoko fa Rabeza no anarana afantarany ahy. Tsy azoko zalazanao fa ampara mazava tsara hoe efa ela ihany koa mako izay no nikariko an'io zaza io fa tsy hitatra amin'izao. Tsy fantatro. Mety lasa lavitra mihitsy angamba satria nahazo fahoentina mivelona araka ny lazaina teo mako hoe sahirana. Azavaiko misy aminao ary sefo a. Menanao ary aho e. Zany rahalahy andrainy araka ny voalazako teo. Dadatoany raha marimarina kokoa e. Rafidy ny tena anarako. Fa nanova endrika dia nitady asa tao amin'Dringaratrema ary dia tafiditra Soamatsara. Zany. Nanova endrika indray aho zao. Volombava tsy izy ity ary tsy mpanao satroka toy izao hitanao zao aho. Rabeza no anarana netiko tao amin'ry zareo. Tamin'ny fotoana niasako tao nanadiadiko an'ilay mpanao zaridaina miasa tao. Dia nivaky izy fa anisany nanampy any madamy olona nanao an'io afera io. Ary miampy an'izany dia ity ny resaka amin'ny fanaovanay ato amin'ity finday ity. Lalina indray izany. Toa azo inona ihany ny filazanao araka ny fitantaranao teo. Ary matsilo saina tokoa ne ianao izany. Enjana raha izany marina. Fa nahavita ianao marina. Zay sefo no izy. Za zao congé no nangatahako mba ahafahako miresaka aminareo tompon'ny lalàna tootony. Ka miangavy ianareo mba hamerina hijery akaiky ny momba ny zanako iny. Aza manay fa ho avy ana marina zavatra rehetra zahay. Marina moa ny filazanao. Tsara. Fa raha toa ka tsy mitombona kosa dia hifototra aminao ne ty raha ty Ramsey e. Misaotra anareo vonona hikaroka amin'ny marina. Ka izao ary. Ndeha aloha za motipotra le mpiarakara zaridainao amin'iny e. Dia izao, aleo ajano ny lahy findainao iny fa misy laivanay azy. Miala tsiny sefo fa hifandraisako amin'ny any ambanivohitra ty. Fa ny feo no afaka adikanao ngambany. Marina tokoa izany. Ento aty ary. Ity tompoko. Zay. Mba taiza koa ary nisy olona nandovoana taty an-tranoko taty e. Trano izay tsy amba nisy an'izany any. Sa ve ka le... Ody Ramsey, polisy fa voay e. Loza ty marina fa tena higadrako le.
Hoavy tompoko. Salama ianao ve no ray mibozy mpiarakara zaridainandry Monsieur Ratrema sy Madame Yoly? Ie tompoko. Misy fiantsonanao ty raha pisy maraina amin'ny 7 ora. Tandremo fa ampitombo salsanao ny tsy fahatongavana any amin'ny birao fa ora koa zany. Aoka re sefo ie tompoko. Zay fa lasa de rapitso mione. Inona re ty lozako ty mary re. Zay vao tena higadrako le. Ary mandra-pahafaty mihitsy ko ngamba azako. Satria inona re zany no ataoko hoe. Aleo lozanga zany atriana ka. Na de hita fa maizina aza no miandry Allah. Kay barra tena lozy ty e. Mengavy anao Andriamatoa Raimbozy mba hitantara marina rehetra fantatrao mikasika ny antitra sy ny tsy fahitana azy ka mba maly reto fanontaniana petrako reto. Ie tompoko, vola maly anao atsitrapo e. Tsara. Zao ary. Marina ve fa maty tao amin'ny trandro Madame Yoly antitra? Ie tena maty tao izy. Iza no namonany Madimozely antitra? Sa elahy? Efa maty tao amin'ny salao tao antitra de tereny mba hiara asaniny hoe. Zany hoe raziko tsara zany de novonoiny Madame Yoly zany antitra. Zany hoe nitako tao zany de nisy vazy sarobidy sy zavatra simba tao de araka ny fatako koa de tezitra tamin'io madama de vonoiny tao kale. Ka de mipoka tamin'ny zavatra tao firifany de ngamba zay no antony nahafaty aziko. Fa za aloha tsy nahita maso zay nitranga tao e. De na zay re sefony tao Mazavy zany. Aveo inona ny toyiny? Izy zany nanampy azy? Ka za re nitereny any tompoko. Ny amin'ny inona? Ny amin'le hoe fandevenana le razana ko inona ndray e. Tsy misy fomba hafa ve nahafahanao niala tamin'ny asa ratsy nampanaoviny anao io sa farabirabo volose? Natsony de vao nahita le razana de taitra. De hoy izy hoe efa nahita ihany ianao ka noho izany mila manampy azy raha tsy te ho faty e. Ka mamomonena rasefo de tsy maintsy manao tsy fidiny e. Tsy misy latsaky izay teny voalazany teo brigadier. Ka iza izay nandevenanao azy? Ery amin'le alakininina kely ery tompoko. Zao, tsy maintsy tazomina ty lohelahy vozimaika alohan'ny mandra-pahita amin'ny marina. Aiza ho aiza eto misy an'le iza Andriamatoa Rafidy raha tsy madiso. Eto amin'ity alakinininy ity misy azy atsy andrefandrefana kely atsy no ahitantsika azy. Kanefa efa maromaro ihany anie izay lavaka efa voaditsika izay fa tsy nahitana mangirana mihitsy. Eto andrefandrefana eto indray zalahy dina. De maneho fisaorana be dehibe anao Monsieur Rafidy fa nanampy be dehibe tokoa ianao tamin'ny fikarohana ny marina. Tena mideranao ny polisy rehetra, ny tombona avokoa ny pirofo rehetra na ny kavina andratompovavy na ny rà izay mbola voapirofo tany amin'ny laboratoara. Tsy misy isaoranareo zany fa isika de niara-ny asa e. Ary androso tokoa ty nositsika ty raha toa ka miara mivonona doly. Tena lala-tsaina marina ianao ty. Eny e, eo amin'ny fiainana raha toa ka miaraka mampandroso ny tanàna na ny sivily na ny miaramila na ny polisy tsy afanavaka de rava ny asa ratsy rehetra. Mara zany Rafidy. Jereo neny ny afaran'i Madame Yoly lasa adala. Mahazo Andratrema moa jereo fa mampalahelo. Diso fanantenana
Ny vola ve? Ary ny saziny ray mibozy ahoana ry sefo? Ny amin'ny madamy io lazy ity mbola manahirana satria mivady adala izy. Fa mino aho fa eo amin'ny 15 taona eo rabe indrindra. Zay aloha fa aleo saraka vetivety fa mbola misy zavatra tsy maintsy ataoko e. Monsieur Rafidy? Fa izy zany? Ary aiza? Iantsa ihany re a. Saotranao fa tonga tany amin'ny tanindrazaka ihany Ah? Fa... Iantra ihany no antsa ry dadatoa. Saotra betsaka anao. Tsy nanary afa vita somatsara ny iraka nataoko. Vendry anitra? Mba miseho amiko ary aloha raha azo atao e. Tsy mety tsondry dadatoa. Andeha amin'izay aho mba handry ampiadanana ny fanahiko. Azadino maka le onitra fa efa vonony ratrema sy ny fitsarana ny olotra azy anao. Misaotra kia. Aza mitomandry dadatoa. Aty aneny tena fiainana e. Miandry aty izay sy dada ary neny. Veloma ry zanako a. Na dia fanahy sisa no miresaka amiko. Narainao teo? Nanangarana. Ireo nanomiaina ny tantara? Voary, Valisoa, Niavo, Erintsoa, Nambinina, Ricardo ary Raël. Tantara nosoratan'ny Eras Roland. Ny nandra ifeo Raël. Mikirakira ny lafiny ara-teknika Ertine Randrianirina. Nanangarana.